velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela mampisaraka ny aina sy ny fanahy tonona sy ny tsoka ary mahafantatra ny fisainana lalin'ny fo ny zavatra rehetrarehetra dia miariary manoloana izay tenin'Andriamanitra izay andray izany tenin'Andriamanitra izany tsika androany miaraba antsika tsirairay avy izay manaraka n'izao fotoana izao ary ny fanamasina hikasika antsika hanazava antsika ary hitondra fiainana ao antsika ilay teny satria hoy Jesosy Tompo hoe ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Matio 5:5 ny raisitsika andininy fa valo sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Manahoana ny toe-poko amin'izao fotoana izao, ny toe-pontsika izay mandray ny teny fa ny zava-dehibe ho anatrehan'Andriamanitra dia izay toe-po izay voalaza an Jesosy no hanao ny toriteny teto an-tendrombohitra dia nilaza hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Tsy taka ny fijerin'olombelona ny fijerin'Andriamanitra. Rehefa hifidy any Davida ho mpanjaka Andriamanitra naniraka ny Samuel andeha hanositra azy andeha hifidy hijerany izay ho mpanjaka isolo an Saoly dia netreretin'ny olona dia ny fijerena tety ivelany mijery an'izay pikana izay manan'endrika izay ranjanana izay metimety ety ivelany rehefa natao ny fanesisesy teo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra nefa izay hoe isolo an Saoly izay ho atao mpanjaka dia tsisy ny eken'Andriamanitra tapitra daholo ny zanaky Jese dia hoe tsisy izy ireo fa mbola misy any Atsahany mbola miandrondry ihany izy tsy izy zay fa Davida. Hoy voalaza hoe aza mijery ny tsanganany ianao. Ny fijerin'Andriamanitra dia tsy taka ny fijerin'olombelona. Ny olombelona mijery ny ety ivelany fa Andriamanitra mijery ny ao am-po. Andriamanitra mijery ny ao am-po. Ao amin'ny Jeremia dia voalaza hoe izaho Jehova no mandinika ny fo sy ny vo ary mamaly ny olona araka izay nataony avy. Ny zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra dia ny toe-pontsika. Manahoana ny toe-pontsika. Indray afentsika amin'ny zavatra ety ivelany ny toe-pontsika fa Andriamanitra tsy fitahantsika amin'izany fa ny olombelona no fitahantsika amin'izany ary zay mahatonga hoe fiatsaram-belatsia fa Andriamanitra mamaky ny ao am-po. Ny ahitan'Andriamanitra dia izay madio am-po ihany. Voalaza nefa hoe manana aretina tsy azo tranona ny fo. Iza no mahay manasitrana ny fo. Ao amin'ny Marka 7 tsika dia mahita hoe avy ao am-po no ivoahan'ny sain-dratsy rehetra. Marka 7 andininy faraiky amin'ny 20 dia izao no voasoratra hoe avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy dia fijangajangana, ny alatra, ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolompo, ny fitaka, ny fijerijejona, ny maso ratsy, ny fitenenan ratsy, ny avonavona, ny fahadalana. Zany rehetrarehetra zany ozy izy dia avy ao am-po. Zao no voasoratra sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Raha ovaitsika zany le fiteniny dia zao ndray hoe ory malahelo izay maloto fo fa tsy ahitan'Andriamanitra. Zany hoe miankina amin'ny fahadiovam-poko no ahitako an'Andriamanitra. Tsy miteny izy hoe sambatra izay manao hira ara-pilazantsara fa izy no ahitan'Andriamanitra. Tsy miteny izy hoe sambatra ny pastera na sambatra ny apôstôly, sambatra ny mpaminany, sambatra ny diakona, sambatra ny lehilahin'Andriamanitra fa izy no ahitan'Andriamanitra. Tsy miteny izy hoe sambatra izay miditra am-piangonana, hoe sambatra izay ao anatin'ny antoko-pivavahana, sambatra izay kôrala, reny asa ety ivelany avokoa. Fa ny ao am-pony izay ren'Andriamanitra. Misy anie olona miditra am-piangonana isak'alahady, isaka-sabotsy, amin'ny fotoana tsy tapaka fa misy lolopo misy tsy famelan-keloka, misy tsy fitiavana, misy fankahalana. Foana ny vavahana hoy ny tenin'Andriamanitra raha zany ny fomba atao. Lasa lany andro isika raha toa isika hanao asa fanompona, hanao fitoriana, hanao ezaka, hanao zavatra miseho ety ivelany kanefa ny ao am-pontsika ao mbola misy loto. Tsy mamela heloka, ray aman-dreny sy ny zanaka, tsy mifankahazo, tsy mifampiditra trano ny mpiray-tam-po. Ny mpiarabelona mody tsaratsara ety ivelany fa voalaza ny teny malagasy hoe tsy miady nefa gibay akelika ihany. Tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra raha toka mbola misy loto ao anaty ao. Mazava ny tenin'Andriamanitra sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Zany hoe izay tsy madio am-po, izay maloto fo dia tsy ahitan'Andriamanitra. Iza no hitany rehefa tsy ahitan'Andriamanitra izy? Ny fanahy ratsy no hitany, ny devolo no hitany, ny fahoriana, ozina no hitany. Apetraka amintsika izany tenin'Andriamanitra zany androany. Avy ao amin'ny fo ny vin'ny aina. Voalaza any amin'ny tenin'Andriamanitra any hoe tandremo ny fonao
mihoatra noho izay tokony ho everina fa avy aminy no eviany aina. Inona ary no atao? Ny atonga anana fo madio tsy niezaka ataoko, tsy ny fahatsarako, tsika dia d'origine ratsy, tsika dia d'origine fo ratsy, fa izao misy ny miracle, misy ny fahagagana, asa nataon'Andriamanitra dia izy mihitsy ny nidina tonga nofo teto ambonin'ny tany mba hanasitranana le fotsika. Le foko tsy mahay mamela heloka, le foko tsy mahay miatra, le foko tsy mahay mandefitra, le foko misy fialonana sy avonavonana, ainy ny manova an'iny ho tonga fo vaovao. Zay ny zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra. Ny mahatonga ny foko vaovao dia io tenin'Andriamanitra io. Hoy ny tenin'Andriamanitra io, fafazako rano madio nareo, omeko fanahy vaovao nareo, omeko fo vaovao nareo. Ary zay manana fo vaovao, fo madio niditra ny fanjakan'ny lanitra. Tsy voavidim-bolo zany, tsy voavidy ny ezaka atao zany, tsy voavidy ny asa fanompono zany, fa be da be tsika ny voafitaka. Zao nge lazain'i Jesosy ho avy ny fotoana hozy izy rehefa hiditra ny fanjakan'ny lanitra ny olona dia hiteny hoe ampidiro zay fa zay namoaka demonia tamin'ny anaranao, zay nanao miracle, zay nanao fiteny tsy fantatra, zay tena namory olona be tao anaty kianja maro. Fa ozy ny tompo hoe ay zany nataonareo, tsy fantatra akory nareo. Ahoana ny tsy mahatonga azy tsy ho fantatry ny tompo? Satria tsy madio am-po, misy fitiavam-bola, misy fijangajangana, misy fijejejona, misy lolo-po sy ny maro isan-karazany. Mahatonga aretina. Ny areti-po, ny tension, ny AVC, ny palpitation, ny aretina maro isan-karazany dia vokatry le fo maloto. Tsara ny médical, tsara ny fitsaboana ataon'ny olombelona noho ny fahaizany sy ny fahalalany, fa ny tena tsara indrindra ny tenin'Andriamanitra ny manasitrana. Voalaza fa nandefa ny teniny izy dia nasitrana azy zany. Androany, mavesatra aminao ny fonao, mavesatra aminao ny zavatra nataon'ny olona taminao, mavesatra taminao ny zavatra rehetra miatra amin'ny fiainanao, mahatonga ny fonao maloto. Hoy Jesosy hoe mankanisa ty amiko fa izao hanome anareo fitsaharana, ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra etana. Ny fo manana aretina tsy azo tranony, fa zao tonga Jesosy. Ny atonga ny fonao adio, ny ranon Jesosy Kristy. Na firy fahotanao, na manao ahoana fahotanao, na manao ahoana toe-ponao, aza kivy, aza miodina, aza manary toky, aza mamoy fo, fa mbola misy fanantenana, mbola misy vahaolana. Jesosy ny vahaolana, tsy olombelona ny vahaolana, tsy atokom-pivavahana ny vahaolana, tsy asa fanompona ny vahaolana, fa ny vahaolana dia ny fanatonana an Jesosy Kristy. Na firy fahotana, raha miaiky ny fahotantsika isika, matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Manatona an Jesosy ianao. Mbola fotoana mahamety zao. Ekeo ny tsy fantanterahana, ekeo ny tsy fahamarinana, ekeo ny fo maloto, fa hovainy fo vaovao. Omeko fo vaovao nareo izy. Ny fo vato hovaiko fo nofo, ny fo maratra hovaiko fo feno fitiavana, ny fo ory hovaiko fo manana fiadanana. Satria ilay Andriamanitra dia Jesosy Kristy tonga nofo teto ambonin'ny tany, ny anarany dia andrina ny fiadanana, izy no manome fo vaovao anao. Atonga anao hanana mpitiavana, hanana fandeferana, hanana fiantrana, amela heloka, ary ho tia an'Andriamanitra voalohany indrindra, ary rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia ho tia ny hafa ihany koa. Zay ny vahaolana ao antsika tsirairay avy, tsy misy afa-tsy zay. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Izy ilay Andriamanitra, Jesosy Kristy. Maninona rehefa mahita azy? Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy ilay teny tonga nofo, ilay teny manome fiainana mandrakizay, manome fiadanana, manome fitsarana, manome famelan-keloka. Jesosy Kristy zany ambara aminao. Ho kasihan'ny tompony ianao amin'izany teny zany, ary hitondra fiainana ho anao zany teny zany, ho vaovao amin'ny tompo anao, ho fo vaovao ary ahitan'i Jesosy. Hiara hiakatra aminy eny amin'ny raho ny lanitra rehefa ho azy izy, ho avy izy. Ho azy ihany ny voninahitra dia fitsaharana sy ny fiadanana ho an'ny olona ankasitrahana. Amen.